hitondrantsika ny tompo lehibe zany ty fotoanandroany zay hitondran'ny tompo antsika ty a mino ve anao fa eto Jesosy naiza naiza angonany roa na ny telo amin'ny anarako izy dia eo foany a eto ampovoantsika Jesosy a eto izy hikasika anao eto izy hamangy anao eto izy hamany olana eo amin'ny fiainanao eto izy mbana sitrana anao eto ny tompo ampahery antsika ary asa ao anatsika ho fanomboantsika ny fotoana aloha dia andao hiaraka hivavaka isika hametraka ity fotoana androany ity a eo ampelantanan'Andriamanitra hiaraka hivavaka tsika tompo misaotra anao raiko no ny fitahinao sy ny fahasoavanao misaotra ny amin'ity fotoana androany ity izay nitondranao anay tompo eto ianao hatsotray ny tananao fangio ny tsiraray avy vao ny olana sitrano ny marary aoka tena hiasa mahery eto ianao ary ny demonia dia tsisy majanona eto fa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao no miasa eto tompo ianao no maneho ny herinao sy ny voninahitrao ianao mitany tsiraray avy ianao no mitondra anay ho amin'ny fahombiazana sy ny fitahiana ianao mikasika ny olona rehetra izay tonga eto hatsapa ny fandratrehanao izahay misaotra raiko misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo halleluja amen halleluja ka ho fanomboantsika ny fotoana ary dia anao ireo fiderana anankitelo ny groupe de louange ho fiderana n'Andriamanitra vitsy zay dia mipita amin'ny fandarana manaraka indray tsika rehefa avy eo Alléluia. Alléluia. Dia mbola ampanajana indray ny hoana mafisany ny arahaba ho antsika izay tonga eto anompon'Andriamanitra androany ny zavatra fantatra araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo a dia eto ny tompo amen na eto izy ary raha eto izy tsy hijerijery anao fotsiny hijery anao izy fa tena anao asa magaga eo amin'ny fiainanao tena hiseho aminao androany a ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny heriny te hisarika ny sainao androany hoe raha tonga eto ianao a tsy hoe noho ny olana na noho ny zavatra manahirana anao na noho ny anaretinao ihany na tongavanao eto fa tena te hisarika ny sainao hoe raha tonga eto ianao androany a dia ny atongavanao eto a anome tsara indrindra ho an'Andriamanitra amen na anome ny tsara indrindra ary tena nolotra ny tsara indrindra avy aminao a ho an'Andriamanitra dia mbola fifaliana ho ana ihany koa ny manolotra ny arahaba ho anao izay natokantrano any androany a manona ny fiadanan'Andriamanitra ho anao atokantrano any zahay a ho amin'ny tokantranonao any fahasoavan'Andriamanitra ianao raha ho atokantranonao ao a dia mandray sainao anjara fiderana satria ny fiderana nafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao matetika ny olona dia manao hoe amin'ny alalan'ny toroteny ihany no afahanandray fahagagana na hoe amin'ny alalan'ny vavaka ihany fa Andriamanitra dia manana paikady a ka avy amin'ny alalan'ny fiderana no afahany hitahina ny fiainanao amen na amin'ny alalan'ny fiderana no afahany a amahana ny olanao ka tena derao izy androany a tena me voninahitra izy androany a andao tsika hitsangana ederan'Andriamanitra dia tiako ianao androany a tena hiteny hoe Jesosy eo manomboka androany a dia ampire hito ho anao manomboka androany Andriamanitra o dia aoka tsy ho fatifaty tsy ho matimaty intsony a fa tena hiritra ho anao ao hirehetra amin'ny famponanao satria araka ny tenin'Andriamanitra dia tena efa ao anatin'ny vaninandro farantsika sady izany efa miseho daholo a ny zavatra rehetra amin'ny vaninandro farany ka noho izany dia izao andao tsika hirehetra an'Andriamanitra andao indray tsika hilaza amin'Andriamanitra hoe ampire eto tena hirehetra hiredareda ho an'Andriamanitra ataontsika evetrany zany iry zany a ho famomesantsika voninahitra an'Andriamanitra Misehuni Jesosy ianao misy afo mandoro ao anatinao raha mila herinaina amin'ny andronao sisa ataony batisa fa ny falahela no miandranao hoe kahoazina ampiasainy hijora ho andrano fa Jesosy izao mila herinaina
Atamsay wafukwe mirecha ni upalukwe Miredareda, miredareda Benveri la zansane atane parantane Miredareda, miredareda Mirecha, miredareda, mirecha Jesus nanopatisanye Mirecha, miredareda, mirecha, miredareda Amia Silipanae Seuni tesosinau Isinu marpanas Champanamnau Asini panzakane Kungani fakakana Mapana-pana Mireta tawuzere Chalalubanau Unya tiniafunau Kotano tinifunau Tisala salana Mituru demandeana Benifayefana 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 Tansay wafukwe Mireta di upalukwe Miredareda Miredareda Benveri la zansane Atane parantane Miredareda Miredareda Mirecha Miredareda Mirecha Miredareda Jesus nanopatisanye Mirecha, miredareda, mirecha, miredareda Amia Silipanae Atamsay wafukwe Mirecha ni upalukwe Miredareda, miredareda Benveri la zansane Atane parantane Miredareda Miredareda, mirecha, miredareda, mirecha, miredareda Jesus nanopatisanye Mirecha, miredareda, mirecha, miredareda Amia Silipanae Amia Fue Amia Fue Atoni batise Atoni batisa Miredareda 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 Atamsay wafukwe Mirecha ni upalukwe Miredareda Miredareda Benveri la zansane Atane parantane Miredareda Miredareda Mirecha Miredareda Mirecha Miredareda Jesus nanopatisanye Mirecha, miredareda, mirecha, miredareda Amia Silipanae Atamsay wafukwe Mirecha ni upalukwe Miredareda Miredareda Benveri la zansane Atane parantane Miredareda 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 Hallelujah Andatsika yorakora Atava yorakora kung tena panjes Yorakora kung vonan'Androso an'Andriamanitra Ary vonany rehetra an'Andriamanitra Sarovia fa iny ianao miorakora keo nge dia sarobidy amin'Andriamanitra Amen Ny tananao mitehaka dia sarobidy amin'Andriamanitra izany Ary ianao tena miderana azy mananatra ny tananao iny iny tananao misandratra iny noraisin'Andriamanitra androany hitondrany fitahiny hitondrany vahaolana ary hitondrany fandresena amin'ny fiainanao Halleluja tatsika mbola iorakoraka mpifaliany iorakorako mipandresy Halleluja Halleluja androany dia tena deran'ny tompo ndao tsika mbola hideran'Andriamanitra Amen Tafa Mireti tani ya futune Mirete
farana uyanao andro tsana ny fanahinao fa azo ery zay mageta edy afonao amirehetra Matomate, zava-misaraka tsatsatomate ny fiangonana sy lerinao mirehetra mandrapiavinao mirehitse no fenona hoao mitafotafo mirehetra ny Dune ni tani pateko mirehitse no fenona hoao mitafotafo mirehetra ny Dune tani pateko Mitafutafo mirehetra ny Dune ny tany pateko mirehitse tsindrania no fenona hoao mitafutafo mirehetra ny fenona hoazao tateko anapanana de uyaka Matarana nazanazale misy tombokaze ny fanjakana lele mirehitse fenona hoao mitafotafo mirehetrindania fotontanye mirehitse trindania no fenona hoao mitafotafo mirehetrindania fotone ny tany pateko mirehetrindania fotontanye fenona hoazao tateko mirehitse tsindrania no fenona mitafotafo mirehetrindania fo tonitany pateko Alléluia. Apretina ny afo amana ndatsika tena irehetra ho an'Andriamanitra fa izay ny lavany anasy anao dia mba irehetany amin'izao famponan'Andriamanitra izao amena zany nefany tsy vita ny herin'ny tenantsika sa tsy zany fa mila ny herin'ny fany masina andao tsika angataka ny herin'ny fany masina mba hatonga atsika hery mba hatonga atsika irehetra mba hatonga atsika tena hosa anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay nampanirahany atsika andao tsika angataka fanahy eo tena mifatoenao androany asandrato ny tananao tangatao ny fanahy masina metezanao ho fenona androany metezanao ho kasiha ny fanahy masina fa androany fanahy masina dia ametraka hiry vavao anatinao ametraka toko vavao anatinao alleluia fanahy eo mehery izay fanahy masina androany magetagetanao zay Amini
zamua yanawile musakaza kwiza usulisitaliwa mila nao zay androany ho any minisa mo zay mila ny herinao zay fany mahomby amin'izao asanao zao afany tena mandresy mahalona ny zava-misy rehetra ameo hery zay fany masina androany tafio ny herinao zay tsy raha ray avy eto fanahy eo ameo hery aho ivavaka isika mba hatonga antsika mpino mafana fo tsy olona matimaty ianao na olona magatsitsika fa mirehitra ao anatinao mihitsy ny fitiavana n'Andriamanitra olona tia vavaka olom-bavaka mahery mivavaka ary tena fifaliana sy fampifinaretanao anao mihitsy zany mivavaka zany fa tsy ohatrany hoe sasy iaraka hipetraka moramora isika dia samy vavaka isika mba tena olona tsapa hetaheta mirehitra ao anatsika olona mafana fo ny olona amin'izao fiangonana zao olona tia vavaka ndao iaraka hivavaka tsika mba ho tanteraka eo amin'ny fiainatsika
tivavaka fiangonana mahery mivavaka eo anaty anao olo mivavaka ny olona misao fiangonana zao feno fahatahorana anao miaina amin'ny famarina sy ny famasinana eo anaty anao Alleluia Jesosy. Taio izay mba hirehetra ho anao Jesosy. Mba hafana fo amin'ny famponanao Andriamanitra. Ho tia vavaka iaina ao anatin'ny fiainam-bavaka. Alleluia. Mbola hifantoka ihany ao anatin'izay iry izay androany. Koa fa tena tianao manompo an'Andriamanitra. Feno ny fitiavako anao Jesosy ô. Feno fitiavako anao Jehova ô. Feno ny fitiavako anao Jesosy ô. Santo di fana, tu rehetra entre tu, iterana. Mi sanjata yana, mi sanjata yana. Fitiavana ianao Jesosy. Tena ho tianao amin'ny fonao rehetra izay. Feno ny fitiavako anao fanahy masino. Fitiavako anao fanahy masino. Feno ny fitiavako anao fanahy masino. Fugo si ni santo ni fana, ikirehetra entre tu, iterana. Fugo si ni santo ni fana, ikirehetra entre tu, iterana. Mi sanjata yana, mi sanjata yana. Fanay masino, tigo tena tigana. Mi sanjata yana, Mi sanjata yana. Fanay masino, tigo tena tigana.
ndray tsika hivavaka amin'izao fotoana izao a mba tena hitombo isan'andro ny olombonjena eto amin'ity toerana ity. Marobe ny olona mpanota mbola very dia hoe tsika mambavaka mba ho voataonantsika ho an'ny tompo izy ireny ary sia tsiraray avy dia hiasa ho amin'izany a hitaona mpanota ho an'i Jesosy hitombo isan'andro ny olombonjena eto amin'ity toerana ity. Andao ary araka hivavaka ho amin'izay avetranintsika eto. Samy mivavaka ihany, samy mivavaka mba olona marobe no vonjen'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao. Halleluja. Ary isika tsiraray avy dia ho ampiasain'ny Tompo ho fitaovana tsara sy mahery eo am-pelantanan'Andriamanitra hamonjena fanan'ny olona atonga olona maro hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. O Jesosy, ho ampiasain'ny mpino fitaovana tsara sy mahery eo am-pelantananao atonga olona marobe ho amin'ny famonjena andova ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'izao fiangonana izao. Mamonjea olona maro ianao Tompo. O Tompo, mamonjea olona maro. Halleluja, misaotra Jesosy. Taimba tena rehetra ho anao Tompo. Maro olombonjena amin'izao firenena malagasy izao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Dia andaontsika mbola hideran'Andriamanitra indray manasantsika amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hitsangana anambara averintsika ilay hira teo mba tena tonga antsika tena hirehitra dia averintsika ilay hira teo hoe mirehitra eny afo tonga antsika tena hirehitra tsy hafanafohan'Andriamanitra ary tonga anao tena mba mety ho ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana mahery vaika eo am-pelantanan'Andriamanitra dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra ny hiry izany. Halleluja. Andaontsika hideran'Andriamanitra avy hatrany. Futafa, mire tindari ya fu.
geta ede yafunao anirehetra ny fiangonana sy nerinao mirehetra mandrapiavina mirehitry no fianonao ao mitafotafo mirehetrindrany afotony panteiko mirehitry no fianonao ao mirehetrany afotony ny tany panteiko. Olona vona irehetra ho an'Andriamanitra tena andao tsy lidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zaniry zany mirehitry tsindrany no fianonao ao mirehetrany tontany panteiko mirehitry tsindrany no fianonao ao mitafotafo zay mano efa-tsidro ny arato io feo no manady saminy farany vavakanao no famantarana naizale misy tombokase ny fatakanao lete mirehitry Alleluia! Mira fa tena vonina ny rehetra an'Andriamanitra anao a tony tamin'ny Pentecoste ataovy mafy ny te-tananao famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zao ohatsika dia roso mifandarina manaraka dia ny fotoana pantsika mitondra ny fanatitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay rehetra nitondra ny ampavolo-karena no mandroso aloha manatra izany ety aloha toy ny fanao isan'andro dia rehefa vita izay dia ao tataziny ny ampitoerana ny fanatitra ao anatin'izany dia anao hira fiderana ny tompo isika anatanterantsika an'izay. Alleluia! Andao mbola hidiran'Andriamanitra avy hatransika fa mba ahafahantsika mirehetra an'Andriamanitra dia andaontsika angataka solika mba tonga an'Andriamanitra hitahiry atsika ary ho avy ny fiavian'Andriamanitra dia anana antoka tsika hitsena anazy any amin'ny raolanitra maina mbola hidiran'Andriamanitra avy hatransika tompoko. Vai, sai, it's an answer, so. Yes, I am. It's an answer.
karakarana Mensulike Mensulika Sukireta kumandaksam Tenate sosiawe Tenate sosiawe Mensulika we Yeah mensulika Sukireta kumandaksam Tenate sosiawe Tenate sosiawe Tenate sosiawe Hiba Sentiments full anyway, it's an anti-social. Sentiments I can't my deal, it's an anti-social. Sentiments full anyway, it's an anti-social. Sentiments I can't my deal, it's an anti-social. Tenate social wa Mensulika we Yeah mensulika Sukireta kumadaksa Tenate social we Tenate social we Miambuna Isami miambuna 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 Isami miambuna Azabele Isami miambuna Fenwe 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 Mireta sati mireta Mireta sati mireta Yo Ay 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 Ande sati ande Vula pesat vulna Vula pesat vulna Yo 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 Mensulike Mensulika Sukireta kumandaksam Tenate social Tenate social Mensulika we Yeah mensulika Sukireta kumandaksam Tenate social Tenate social Tenate social Tenate social Tenate social Hallelujah! Daw sige tayo na mapapamay na sige po na dyan na dyan. Soratsika ny tompo zay filazana zany dia tahaka izao volana février mo volana natokantsika mba hifadiana hanina ka amin'ny 23 24 25 février zao dia mba tsara ianao raha maka congé kely fa manao vavaka fifadian-kanina isika mandritry n'io andro atelona io zany eto Androndra ary io tsy hoe tsika rery fa ny RHEFI rehetra manerana Madagasikara manao vavaka fifadian-kanina mandritry n'io telo andro io zany
Alléluia zany sa tsy alléluia. Eny tompo. Manaraka izany moa ny fotoanantsika andavanandro dia tsy miova. Talata maraina mivavaka amin'ny fifadianana eto izay manam-potoana ary amin'ny 12 atoandro dia fotoam-bavaka lehibe izay iarahantsika manao eto isaky ny talata amin'ny 12 zany. Dia ny Alakamisy ihany koa maraina isika mivavaka amin'ny fifadianana eto izay manam-potoana ary amin'ny 12 atoandro dia miaraka manao vavaka fotoam-bavaka lehibe eto isika izany. Ny Alahady moa dia tsy miova amin'ny fotoanantsika fa amin'ny 9 maraina dia amin'ny 9 maraina dia amin'ny 10 maraina takan'izay idirantsika amin'izao amin'ny 10 zao dia manao fotoam-bavaka isika eto zany. Dia amin'ny 12 atoandro ihany koa sy amin'ny 2 ora dia manao fotoam-bavaka isika eto zany ka samy tonga arak'izay fotoana izay arak'izay mety ho fandaminana izany. Androany moa tsika dia manana mpanompon'Andriamanitra vahiny dia ny pasteur antsika madame Mino avy any aveza moa izy. Misy tsy mahafantatra azy ve? Avy any Manjakandriana pasteur antsika Mino avy any Manjakandriana no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto ka anao hira anankiray isika ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo vitsy zay dia androso ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia fandray ny tenako tompoko miarabantsika rehetra amin'ity fotoam-bavaka tapany fahatelo ity izay rahantsika manompo an'Andriamanitra eto indray.
misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahasalamana sy tanjaka mbola fahatsika manompo azy ndo mbola hitiaka ao an'Andriamanitra tsika fakasitrahantsika azy. Alleluia, alleluia. Arabaina ianao a tonga soa. Amen. Arabaina koa izay manaraka ny fotoam-bavaka amin'ny alalan'ny Facebook a. Andriamanitra ny hitanao amin'ny alalan'ny fanarahanao a ny fotoam-bavaka izany. Naiza toerana misy anao. Alleluia, alleluia. Dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Adolphe mivady koa ny tenako a izay namela hitondra ny avatr'Andriamanitra indray amin'ity anio ity. Mino fa tsy miala maina ianao. Amen. Andetsika ry vavaka foy a hiteny amin'ny tompo hoe misaotra tompo fa hiteny aminay indray ianao. Ary ny teninao dia morona nangana na sitrana hitondra fanavaozana ary hitahiry anay. Vavakatsika tompoko. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola afaka mitsangana eto indray mitondra ny teninao. Androany dia ianao no mampiteny mivavako mifona ho an'ny olona rehetra izay manaraka izao fotoana izao, izay manatrika eto amin'ity toerana ity, mamindrafo amin'ny tsirairay za koa izay mitsangana eto amin'izao fo. Ianao fanamasina no mampiteny mivavako, ianao mampiteny Androany, ianao no miasa eto. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ampangiko feo any devoly, tsy ambinina eto amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra tompo fa anatin'ny teninao dia manamarina izany ianao satria mahery ny teninao. Mihoatra no sabatra roa lela. Halleluia. Makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra dia nomena lohateny hoe aza matahotra. Tsosoatoko voalohany 5 no andeha ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny bokon'ny Josoa toko voalohany vakiantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5. Mivako toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy efa nandidy ianao va aho ka mahereza sy mahatanjah. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Andeha verenantsika rehetra vakina izany tenin'Andriamanitra izany. Anaran'i Jesosy, tsy efa nandidy ianao va aho koa mahereza sy mahatanjah. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Asitehaka ho an'Andriamanitra izany. Halleluia. Ny Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra tsy mba mampatahotra, tsy mba mampiorohoro, tsy mba mampivadi-po, fa Andriamanitra manala antsika ao anatin'ny tahotra. Andriamanitra mampahery sy mampatanjaka antsika. Amen. Ny devoly moa no tena spesialista amin'ny fampitahorana. Ninona zany ianao hoe mampitahotra ao anatinao na zavatra mitranga ianao hoe mampitahotra, dia ny devoly izy no tena spesialista amin'ny fampitahorana. Fa Andriamanitra kosa dia izao hoe mampahery antsika hoe tokony tsy hanaikitsika hidomina amin'ny fiainantsika izany tahotra izany. Tokony ho resentsika tanteraka ny tahotra. Amen. Alleluia. Laza Andriamanitra mantsy fa momba antsika izy. Amen. Ho an'ny olona izay tena momba an'Andriamanitra marina, fa tsy hoe modomody miaraka amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra momba an'izany olona izany. Miaraka amin'ny eny foana. Azontsika fa zany hoe momba antsika Andriamanitra. Alleluia. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia ampaheresiko hoe allo tena miaraka amin'Andriamanitra fa za modomody miaraka amin'Andriamanitra. Manana fanapa-kevitra tena miaraka amin'Andriamanitra marina. Satria ho an'ireo olona izay tena tapa-kevitra marina, ho an'ireo olona izay tena mahatsapa ary tena miaina fa miaraka amin'Andriamanitra no ilazany an'izao teny izao hoe aza matahotra ianao fa momba anao. Alleluia. Alleluia. Maninona moa tsika ianao ampaherezan'Andriamanitra hoe hiala amin'io tahotra io. Ny tahotra aloha ry havana dia izao mampahory ny tahotra. Sa tsy izany? Betsaka ny olona tena marary kibo mihitsy rehefa tena matahotra be. Tsy mahasambatra akory ny tahotra.
ary zao sosiete na fiarahamonina ianatsika zao a dia mampalahelo ry havana dia sekoly ny tahotra tsika zao a indraindray dia ohatry ny alaim-pana rehefa mitaiza le mbola zazakely iny dia ozy tsika hoe laniny kakabesoly eo inona ny dikan'izany mampianatra atahotra hoe mba matahora kakabesoly tsy mampianatra hoe matahotra an'Andriamanitra fa mampianatra atahotra kakabesoly zany hoe fa ampitahorina satsy hoe reny ny enjany re kakabesoly reny dia vola eny ao ambadika izany e Andriamanitra nefa mampahirantsika hoe tsy tokony atahotra tsika amen andaontsika merina intelo hoe aza matahotra aza matahotra aza matahotra ao aoriana isa telo isa roa telo aza matahotra aza matahotra aza matahotra haleluya haleluya raha mandeha ndrehetra eny tsika na miresaka amin'ny olona dia tsy mba miresaka zavatra mampahery ny olona fa tena mampatahotra avokoa raha mijery ny premier page tsika zao ny pejy voaloha amin'ny gazety inona ny eo tsy mba zavatra mampitsambikimbikina sy mahafalifaly mampanofonofo ratsy arany fatin'olona fanolanana tivitra tary korotana tary ratsy avokoa maninona zany mampatahotra tsy mahagaga raha feno tahotra ny olona ny tenin'Andriamanitra nefa mampahirantsika fa tena tsy mety amintsika mihitsy a ny miaina ao anatin'ny tahotra tsy mahasoa satria nahoana raha mba te handresy ihany tsika mangeta eto ho tafavoaka ataovy amen hanana fiainana feno fahombiazana hanana fiainana mahafinaritra tiantsika ho tanteraka ireo tsodrano amin'ity taona vaovao ity ry havanao tsy maintsy mandresy ny tahotra isika tsy maintsy mandresy ny tahotra isika ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao a dia tena miagravena mampitombo ny tahotra ao anatin'ny olona Andriamanitra kosa nefa etsy an-daniny amin'izao fotoana izao ao anatin'ny teniny a dia tena hoe manao ny fomba rehetra mba hivoahantsika ao anatin'io tahotra io tsy sitrapon'Andriamanitra ny anatsika amin'ny tahotra tsy maintsy mandresy ny tahotra ianao teneny hoe tsy maintsy mandresy ny tahotra haleluya haleluya ry havanao ny tahotra dia mampilentika tsy mampisandratra fa mampilentika raha ny tantaran'ny Petera ao matotoko 7:20 a izay mitantara ny Petera nandeha teny ambony rano izany tantara zany a dia tantara surnaturel tsy manaja ny lalàna ny natiora haitsika tsara hoe raha mitsangana eo ambony rano dia inona zavatra mitranga milentika milentika fa ity Petera ity nisy fotoana nandeha teo ambony rano izy fa tsy nilentika wow ataovy hoe wow mahagaga ange zany e mandeha ambony rano kanefa tsy milentika zavatra tsy pahita amin'izao fiainana izao zany tenenina amin'ny teny iray hoe surnaturel tsy mpitranga mandaha na manohatra ny lalàn'ny natiora zany hoe mitsangana ambony rano ny olona anankiray dia tsy milentika aleluya aleluya satria tsy ny raharaha izay lalàna amin'ny fiain'ny natiora hoe ao anaty rano a dia tsy maintsy raha vao matanjatanjaka ny lanjanao mihoatra n'le hery manosika ao anaty rano na ny poussée d'Archimède dia tsy maintsy milentika ny olona kanefa tsy nanaraka an'izany le izy fa tsy nilentika ity Petera ity satria ny zavatra nitranga tao tsy natahotra izy dia tsy nilentika fa rehefa tonga indray ny tahotra dia naninona izy nilentika antoka vakintsika mihitsy aloha ny tenin'Andriamanitra ny tantara ao anatin'ny famakintsika azy dia misy zavatra tena ampitain'Andriamanitra amintsika Mateo 4:20 vakintsika ny tenin'Andriamanitra
andininy enina amby roapolo vakitsika manomboka eo amin'ny andininy enina amby roapolo ary noho nahitazany tsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io dia niantso izy noho ny tahotra ary Jesosy ny teny taminy araka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asovy manatona anao eny ambony rano aroa izy manatony dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona an Jesosy. Aleluia. Toy izy atsika 9:30 fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha voalentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Hatreo vakitsika eto le tantara dia tena mampahery be hoe Jesosy aloha zany dia nandeha teny ambony ranomasina. Zany ange le Jesosy tsika enjana zay manaraka an Jesosy manaraka ny tambazotra ny enjana. Tena fiainana avo lenta ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Haleluia. Tsy hoe fiainan'ny olona efa reraka sy tsy mahita ale intsony. Vavaka sise zay farahery, vavaka sise zay farahery. Tsy ariava malala fa Jesosy izy ny tena mahery indrindra. Ka raha miaraka amin'ny olona anankiray, miaraka amin'ny tena enjana, miaraka amin'ny tambazotra ny enjana, miaraka amin'ny fiainana avo lenta, izany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Haleluia. Izany nge ny Andriamanitsika izany nge ny Andriamanitsika andaontsika ikofesy amin'ny vavantsika hoe ny Andriamanitra dia Andriamanitra enjana. Averenindray mandeha ihany tsy misy mampatahotra fa enjana ny Andriamanitra. Avereny izay nilaza izy fa omba ary momba izy. Amen. Aleluia. Tsy fahita mpianatra zany dia gaga izy toy hoe matoto nandeha teo ambony rano Jesosy. Jesosy tsy manaraka andreo hoe ka mbola tsy farany volana. Ka raha ny filazan'ny dokotera dia izao tsy manaraka an'izany Jesosy. Jesosy tsy voafehan' izany, Andriamanitsika tsy voafehan' izany. Fa afaka manao zavatra izy tsy manaraka lalàn'ny natiora. Nandeha teny ambony rano. Izany ange le Jesosy tsika. Aoko tsapatsika izany. Aleluia. Tsy voafehy andro alina izao. Tsisy réseau ohatra. Fa tsy voasakany na inona na inona Jesosy. Izany le Andriamanitsika izay iarahantsika eto, anolorantsika tena, anolorantsika tanana, anolorantsika fiainana, avelantsika hiasa sy velona ato anatintsika. Ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy tsy fahalalana. Hoe inona ny zavatra fantatrareo mikasika an' Jesosy, fa ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy, fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tena fiainana iainantsika. Miditra amin'ny tontolontsika amin'ny atsipirian-javatra kely indrindra, hatramin'ny goavana indrindra. Izany ange le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fa tsy hoe zay aloha mahatakatra zavatra be dia be, zay mahay zavatra ohatr'izao, tsy izany le izy. Fa miditra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika rehetra. Izany le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Aleluia. Aleluia. Azo resahana 24/24, 7/7, disponible ho anao Jesosy, disponible ho anao Andriamanitra, disponible amin'ny fanahy masina ry havana. Haleluia. Haleluia. Isika indray varim-bariana lozatsika tsy fantatro. Ny olona rehetra moa izao fa manana finday daholo. Ohatrany hoe olona efa tsy maraka mihitsy ngamba tsy manana finday izy ngamba ny olona fa saika manana finday avokoa. Dia indraindray tsika tia variana miresaka amin'ny olona hafa, tsy hoe ratsy miresaka amin'ny olona, fa za tena mitenantsika hoe tombontsoa goavana be nge zany hoe afaka miresaka amin'Andriamanitra tsika. Afaka miresaka amin'ny fontsika na roviana na roviana. Na aiza tsy misy réseau tabaka, tsy mandoa crédit.
ndraindrayntsika malahelo rehefa tsy misy mena za ve rangato tsisy miaino mihitsy tsisy miaino mihitsy fitarainako toy izy jesosy hoe za ngeto akaikinao eto e micomprendre anao a teneny daholo zay zavatra manelingelina anao afaka resahanao misokatra tsara afaka miaino anao tsy hoe za efa te atory azany ozy jesosy na te atory aho ozy mifanamasina te atory aho ozy jehovah andriamanitra ray fa izy vonina iaino antsika foana eo foana izy aiza izy aiza hoe izy le miteny aminao hoe aza matahotra halleluja ry havanao tsy maintsy mandresy ny tahotra tsika raha tiatsika no tafita raha tiatsika no tonga any an-danitra dia tsy maintsy mandresy ny tahotra isika amen inavy ireo zavatra zay ampahirezin'andriamanitra amintsika hoe tsy tokony atahorantsika andehantsika jery tenin'andriamanitra ary Isaia 1:17 sy ny 19 Isaia 1:17 vakitsika ny tenin'andriamanitra eo amin'ny 17 sy ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy mianoho ahy ianareo izay malala ny fahamarinana dia ianao ny firenena izay manana ny lalako ao am-ponao aza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona na manano ny fanaratsiany fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba ary ny lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry fa ny fahamarinako haritra mandrakizay ary ny famonjeko hiaritra amin'ny taranaka faramandimby toizana amin'ny 12 izao dia izao no mpampionina anareo ka nahoana ianao no dia matahotra ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay atao tahaka ny ahitra alleluja atsaharo ny fatahoran'olona mampalahelo dia ny olona indraindray tena atahorantsika mihoatra no Andriamanitra raha miteny ohatra lehibe atsika hoe tsy maintsy tonga za tsy miteny hoe za tsy mampianatra hoe mamingavingaly lehibe fa tenin'Andriamanitra hoe manajany lehibe meo azy izy tokony atsaina fa ny mampalahelo dia izao raha ireny olombelona ireny izay hita maso lehibe atsika no miteny dia tena ajaitsika ary tena matahotritsika fa rehefa Andriamanitra no miteny dia ohatrany hoe afaka tsy ekena satria izy tsy hita maso azadiny fa ny tsy hita maso ny tena mahery eto amin'izao fiainana izao ninona be amin'ny vatako ninona be amin'ny vatanao rehefa miala ao le tsy hita maso dia ny ainy zany dia mitsotra eo ambony latabatra marina sa tsy marina ny tsy hita maso foana no matanjaka no ny hita maso aza variana amin'ny hita maso inona ny tsy hita maso ny fanahy rivotra zao tsy hita maso fa matanjaka izany raha vao irivotra io tsy misy midaboka ohatry ny lambana olantsika rehetra tsy misy velona tsisy mipetraka tsisy mitsangana nefa izany tsy hita maso indraindray ny olona dia ohatrany hoe ny hita maso foana ny tena mifrape azy na midomina ny sainy ny hita maso foana kanefa azadino fa ny tsy hita maso no mahery lavitra no ny hita maso misy zavatra maro karazana maro tsy hita maso fa nisan'izany Andriamanitra amin'ireo tontolo tsy hita maso rehetrarehetra ireo dia tsy misy lehibe no Andriamanitra alleluja ny olombelona zao ny hita masontsika dia matahotra azy tsika indraindray fa ozy Andriamanitra hoe aza matahotra olombelona ianao io ange ozy izy ho lanin'ny kalalao ny olombelona ry avana haitsika tsara fa mety maty nanana izy azy ireo olo malaza teto amin'ity tany ity ny fandimby fa maty ihany izy dia nalevona betsaka ny stara teto ambonin'ny tany fa maty ihany izy dia nalevona fa Jesosy efa maty fa nitsangana fa zao aloha misy milaza le mitsangatsangana amin'ny maty reny aza mimimy foana te-ampaherentsika na ilaza eo ry izy nitsangana tamin'ny maty dia ohatr'izao rehefa tsy manaraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra na nilaza maty impolo ary izy dia aza mamino an'izany tsika aza mandray an'izany tsika izay no mahatonga antsika
mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona mino matahotra hoe ka izy nge hono maty dia nitsangana dia zao ny teneny hoe nareo rehetrarehetra tsy manao satro do reo ozy izy Jesosy tsy makany an-danitra. Dia tsy fantatra hoe tsy azon'ny olona mihitsy ve le tenin'Andriamanitra hoe ny volo natao fisaronana. Inona ho natao fisaronana? Fa tsy hoe makala lamba dia saromindray ny lohanao, fa ny volo natao fisaronana. Ka ho an'ny olona sola zany tokony satro do izy raha vehivavy. Aztsika ve tompoko? Fa tsy ny olona misy volo. Rehefa misy volo tsika zany dia maninona? Fa te hampianatra zany tsy tsara amin'ny vehivavy ny sola loha, ohatrany tsy dia tsara tokoa loha e. Sa tsy zany? Hoe misy vehivavy kokoa raha zay zany indray ny lamaody. Engane raha lamaody zany dia tsy hanao an'izany tsika. Alleluia. Alleluia. Ka amin'ireo tsy hita maso Andriamanitra mahery indrindra, dia tsy tokony hatahotra ny hita maso olombelona tsika. Mampahery be ireo tantara, natsiaro ny tantarandry Sadraka sy Mesaka, fa ny mpanjaka ohatran'ny hoe au pouvoir teo ary tena mandidy, fa fantany fisian'Andriamanitra dia tsy natahotra ny mpanjaka. Raha ny teny mpanjaka hoe raha vao maneno ny anjomara, ny zobaba sy ny sisa mekoakinareo, hitantsika ohatrany hoe menasy tena hoe mampatahotra. Tena loza nge fa izy nge tompo fahefana raha izy no miteny tapaka ny lohanao raha tsy manaraka ianao. Fa izy tena tsy natahotra olona. Mety hoe ianao manompo an'Andriamanitra dia misy olona mampitahotra anao hoe raha mandeha vavakany ianao mety vady angambany io tsy meko vola, hitanao tsara ny azo anao. Fa izany nge misy limitiny ihany. Raha tena mijoro eo anatrehan'Andriamanitra isika, misy madama anankiray zay mpinina matsika any manjaka andrina, teneny vadiny an'izany izy dia zao no navaliny azy sady ntsika izy vadiko na ho tetehanao amin'ny akalana aza ny lohako. Fahafantariko anao zany fa zany dia vavaka. Rehefa mijoro tsika ka tsy matahotra, momba tsika Andriamanitra. Fa raha vao matahotra ianao dia vao may ho raiky tahotra. Fomba fiadin'ny fahavalo io mampitahotra io. Hitantsika zao reny box reny mbola tsy mandeha akory ny combat na ny ady dia efa le anankiray dia efa mamono vorona. Inona tiana tongavana? Mampitahotra an'io satria raha vao io ny famatahotra ny adversaire tsy maintsy resy io. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra riavana mampianatra atsika tena andresy tanteraka, anitsaka tanteraka ny tahotra, satria ny tahotra dia mitondra faharesena. Mitondra faharesena. Mila manohatra, mila mandresy ny tahotra isika. Amen. Alleluia. Zay ny dika le geste an'le mpanao boxe na mpanao catch na mpanao tsy fantako. Maninona mampitahotra an'le ady ve izy. Dia rehefa matahotra io dia azy amin'izay. Tsy mirezaonina tsony, miala daholo ny garde rehetra rehefa matahotra, mora ny mamely azy. Tandremo tsara, raha mbola matahotra ny mamely ny fotsika dia mora amin'ny fahavalo no mandresy atsika. Fa raha mandondona ny tahotra dia izao hoe tsy pao, toero, reseo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Aza matahotra olona. Reraka ihany le rangako nga izy naninona, tsy afaka nanakana an'le madama. Io aloha dia izao tsy mahafaly ny devolo zany andeha hanompo an'Andriamanitra. Satria fantany tsara nge fa ny fiainana tsara indrindra dia ny manompo an'Andriamanitra. Ny fiainana tsara indrindra. Raha tsy zany ve Jesosy ny teny any amin'ny Jaona 4:7 hoe fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka fa me zao tontolo zao zany hoe tena fiainana hafa mihitsy le fiainana omen'Andriamanitra. Tsy tahaka fa me zao tontolo zao. Fantatry ny devolo zany, izay no mahatonga azy manelingelina, mampitahotra, manakatsakana hoe efa ndrebirebeny zany mivavaka zany, fandaninandro ireo olona kamo ireo,
jereo mipetraka fotsiny ataony atao am-piangonana ny sasany manoka sy matory tsy ianao re zany alleloia alleloia fantany loatra fa tena hafa mihitsy ange ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tena hafa mihitsy mba takarintsika ve zany hoe fiainana hafa mihitsy miaraka amin'Andriamanitra alleloia lay tena fiainana fa tsarotsarom-piainana lay tena fiainana mbola tsy nihinana zany mbola tsy niaina tamin'izany ny olona midira lalina atao amin'i Jesosy midira lalina atao amin'Andriamanitra sarotra be mantsy ny teny aminao tsara lizy fa rehefa nohaninao rehefa mba nandramanao dia ozy ianao hoe ary tsara marina le manga anankiray io ohatra raha oharitsika amin'ny voankazo ary tena tsara le pokanela satria efa heninao ny tsirony be dia be mety mitazana fotsiny zany vavaka zany ve tsy manahirana be mety tonga eto so ianao anisany manompo an'Andriamanitra tsy tena mbola le tafiditra lalina ianao fa eny amoromorony ihany dia tsy tena mbola mahita fena za milaza aminao fa ny fidiranao ny lalina raha nohoditra akondro fotsiny no haninao hoeninao ve ny tsirony tsara aloha le lokon'le hoditra akondro mavomavo jaune tsara be dia tsy hanao finanana akondro ndray ny vao miala tsiny ka ny hodiny aloha no hanina aloha voky izy tsy laniny tao anatiny ka raha ny velany fotsiny izay no mbola tsy ahitantsika tena fiainana satria tsy tena ny goka le tena tao anatiny tsy tena tafiditra lalina isika ry havana fa raha miditra lalina isika dia tena hitany tsirony amen amen alleluia faharoa dia izao salamo 1:50 andininy 5 sy 6 aza matahotra olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra voalohany raha mbola olombelona aza matahotra olombelona izany amen salamo 1:50 andininy 5 sy 6 amin'ny anaran'i Jesosy tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro na ny areto mandringana mandeha maizina na fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana alleluia tsy tokony atahotra ny arety mandringana isika misy ny arety mandringana tena misy aza matahotra an'izany ianao amen aza matahotra an'izany ianao ozy nge job izay hoe ny atahorako manjoay raha vao matahotritsika dia manokatra varavarana ahafahany fahavalo mampijaly antsika ny devoly tsy tonga dia afaka mampijaly olona aloha fa mampitahotra izy aloha izany ny fomba fiasany ampitahorony aloha dia rehefa matahotra amin'izay dia manokatra varavarana ahafahany mampahory an'ilay olona izay mahatonga azy mamafy tahotra etseroa mba hanokafany olona varavarana ahafahany mitsofoka ka mampijaly ny olona io mila fantaritsika izany alleluia zay mahatonga antsika mandresy ny tahotra satria manakatona tanteraka ny varavarana izany tsy ahafahany mampijaly antsika tsy ahafahany fahavalo ninona heninao hoe ohatr'izao ny herin'ny aretina ohatr'izao za kory tsy miteny hoe tsy tokony atao reo geste barrière sy ny sisa ohatra manoloana ny coronavirus na zay aretina maro isan-karazany fa tsapako ihany hoe misy fiarovan'Andriamanitra ary misy fitahian'Andriamanitra no mahatonga antsika tsy marary fa andeha taxi be zao tsika tsy misy 1 metatra izany ihany sa tsy izany misy 1 metatra ve any le strapotain tsisy olona fa eo akaikinao mikolla aminao izy sa tsy izany mifanakaiky izany hoe betsaka ihany zany ireo atao hoe hitantsika hoe tsy mahafehy an'ilay izy amin'ny tena tokony ho izy kanefa dia izao hoe matotsika tsy voa dia ao le tanan'Andriamanitra ten'Andriamanitra miaro atsika alleluia alleluia ary izay mahatonga azy miteny amintsika hoe andaotsika tsy atahotra an'izany tsy atahotra ny arety mandringana amen ny arety mandringana dia izy foana tompoko
fa manomboko zao a dia reseho zany tsy atahotra an'izany ianao. Amen. Amen. Na ny ororo noho ny alina. Nanahoana tamin'ilay misy ororo-tany tamindray mandeha ry? Tamin'ny herintaona hoy sa tamin'ny roa taona ilay tena mafy be ilay izy. Nozongozona ny trano. Maro no vadim-po tamin'ilay ororo-tany. Fa isika ampaherezin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tsika io dia miteny hoe aza matahotra tsika. Amen. Zao tokoa nge raha matahotra ve tsika dia ampijanona ilay ororo-tany? Sa sert rien, tsisy dikan'ilay tahotra. Sa tsy izany? Ny tena marina ary vao may mampiditra makany amin'ny ratsy kokoa. Raha atao hoe misy olana anankiray fiainan'ilay olona, ampiny tahotra dia lasa miakatra degré zay olana izay. Fa mifanohatra amin'izany ary. Ny fanoherantsika ny tahotra, izany no antoka mampivoaka antsika ao anatin'ny olana sarotra hariavana. Rehefa resy ny tahotra, rehefa tsy matahotra tsika, tafavoaka. Amen. Ninina trehanao. Aleluia. Ninina zavatsarotra iainantsika riavana. Rehefa ny tahotra tsy misy ao amintsika, azo antoka ny fandresena. Azo antoka ny fandresena. Raha tsy izany ve rehefa manao baolina kitra dia asiana ny spectateur, ireo le mpilalao fafiry manala ny tahotra. Satria rehefa mame courage ny spectateur ny mpijery dia miala ny tahotra any amin'ny joueur, dia manana angovo bebe kokoa izy amin'ny fanaovana baolina. Tsy mitovy mihitsy ilay misy mpijery sy tsy misy mpijery. Satria ilay mpijery manala ilay tahotra. Manala ny tahotra ao anatiny dia mitondra vokatra tsara kokoa noho ilay hoe tsy misy mpanohana teo. Riavana tena mitondra vokatra tsara be amin'ny fiainantsika ny fialan'ny tahotra. Amen. Aleluia. Misy tantarana mpanompon'Andriamanitra atao mpanjaka faharoa, mbola angalantsika lesona. Ny mpanjaka faharoa, tantaran'ny Elisa sy ireo sy ny zatoviny izay nandalo zavatra sarotra. Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Tsika tsy tena ka sarotra mafy be kosa nge normal be raha tahotra efa Andriamanitra non tsy normal. Tsy tokony atahotra. Tsy tokony atahotra. Maninona hoe? Tsy tokony atahotra. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko fahaenina, vakina manomboka amin'ny 15. Ary ny mpanjaka Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe anenanina no itobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandreo makany enanina ianao fa nidinan'ny Sirianina. Ary mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa azy. Dia sositra indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany. Ko niantso mpanompony izy ary nanao hoe tsy ambaranareo ave zay eto amintsika momba mpanjakan'ny Israely. Ary ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany eo amin'ny Israely ihany no milaza mpanjakan'ny Israely na dia izay tiany lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy. Ary ny mpanjaka, andeha izaho izay toerana mba anirako isambotra azy. Ary nolazainy taminy hoe indro ao dotana izy. Hatreo aloha vakitsika. Ty mpanompon'Andriamanitra ty izay tena manana communion na firaisana lalina amin'Andriamanitra. Tsika raha manompo an'Andriamanitra tsy hoe hitady vahaolana fotsiny. Satria hoe Andriamanitra mpamaolana, Andriamanitra mpanasitrana, dia izay fotsiny ny azakazahantsika. Fa ny tanjon'Andriamanitra hoe tsika manana fifamatorana, manana communion, manana fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka ny Elisa izay manana fifamatorana amin'Andriamanitra. Raha misy olona zao namanao dia manana fifandraisana amin'ny olona io ianao, dia tsy maintsy manambara secret aminao io olona io. Fa tsy izay olona rehetra miresaka aminao akory dia ilaza secret aminao. Fa izay namanao, misy fifandraisana aminao. Raha mpivady zao dia manana fifandraisana intime. Dia ao anatin'izany dia misy zava-miafina, misy secret ambara amin'ny mpivady
ifampiresahany mpivady fa tsy resahany amin'ny olo-kafa sa tsy zany dia elisa dia nanana izay fifandraisana lalina tamin'Andriamanitra izay iny ane mba izany tsika reto fa tsy hoe aleloia ny van'ny olako ihany mamaika rehefa mivady ity amen tsy izay fotsiny tanjon'Andriamanitra eny e raha misy mpamaolana voalohany numero 1 dia Andriamanitra haleloia raha misy mahay manatsara fiainana numero 1 Andriamanitra satria izy no mpamodika any zao ny zavatra hafa ny zao tontolo zao fa tsisy mahay mamorona fa Andriamanitra mpamorona ty hafa ho azy haleloia haleloia tsara ny tompo sa tsy zany ve dia nanambaran'Andriamanitra zava-miafina izy enona dia nyresaka ao mpandriana-mpanjaka ary dia fantany raha misy amintsika eto ngamba zany dia matahotra ny olona itsika satria vao manatona izy dia efa matahotra hoe fantany dolo zao hatramin'izay eritreretiko oay inona tsony moa zany fa fantany ozy ny fitenena hoe vakiny fotsiny andeha nafika ny mpanjaka ny Siria dia inona nambaran'Andriamanitra tamin'io mpanompony hoe ary indray hoy izy ny anafika akariatsimy dia nambarana tamin'ny mpanompony dia lasa izy makany mpanjakan'Israely aza makany nareo raha te daholy ny programma fahavalo haleloia haleloia amin'ny fotoana rehetra afaka miresaka amin'Andriamanitra tsika misy zao ny kasibosy dia afaka miresaka amin'Andriamanitra tsika miresaka moramora tsika tsy voatery tabataba ho fantatry ny olona hoe ary mitsako tsy misy vera angaty samina shinkom fa miresaha amin'Andriamanitra hoe tompo tiako ianao afaka mivavaka amin'ny fanahy ianao vavaka amin'ny teny tsy fantatra fa tsy ataonao en'ny olona amen ary aroto ny zava-misy le kasibosy opportunité afahana miteny afaka miteny ngetsika na manao kasibosy ary varotra ianao mbola tsy tonga client dia tsy loazanao ianao dia mikapokapoka lalitra fotsiny fa izao anaova ny kasibosinao apetao tsara miresaha amin'Andriamanitra tsy mila crédit tsy mila réseau rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsika dia anambaran'Andriamanitra zava-miafina haleloia nareo plany fahavalo mitady andetika tsika ary dia ho ampahitan'Andriamanitra tsika ka miala maina izay mahatonga antsika ampahirezin'ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra na fahavalo maloana zava-tsarotra mety atrehantsika ry havana dia aza matahotra tsika tsy haiko ozy ianao hoe tena mafy ange tena zava-tsarotra be mihitsy angeny atrehako amin'izao fotoana izao hoe tsy nareo tokoa ngamba miaina amin'izany dia hainareo miteny an'izany averina foana hoe raha matahotra ve isika anampy antsika ho tafavoaka amin'ilay zava-tsarotra ve izany vo may mampilentika ny tahotra izay no mahatonga an'Andriamanitra mahay vahaolana antsika hoe raha tianao tafavoaka ny zavatra sarotra io ny tsy maintsy ataonao voalohany réflexe omen'Andriamanitra antsika ry havana resehany tahotra resehany tahotra aza matahotra betsaka ny olona tokony ho tafita tamin'ny fianarana fanatahotra sa tsy zany na ilesona be fa rehefa tonga amin'ny fanadinana dia ahoana matahotra no zao stylo tsaroko namako izay dia anala baka dia satria izy matahotra be dia tsy hainy 2x3 tozy mantsena filmokiny 2x3 zaza manadala 6 tozy ohatrany 8 tsy hanao discussion amin'izany fa tia anaty examen 2x3 ve 8 aiza moa izy olona anala baka tsy hay 2x3 6 fa efa mipanika efa matahotra dia lasa any amin'ny tsisy be dia be ny olona ohatra hoe hiasa izy anao entretien tonga fotoana izay hiatsona anazy efa nisy fotoana tratran'izany izaty zao aloha nisy asa zay nandefasako demande n'olona be dia be efa nisy offre dia hoe andeha hoany dia izao no nagaga tsy voaray tao anatin'ilay offre iny tamin'ilay annonce iny fa izao nandefasany zareo fiantsona manokana mbola tsy natahotra aloha tsy fantako hoe natsony satria efa tapitra le fotoana angalany an'ilay mpiasa ohatra izao le fotoana ny atsony fantako izany inona zany misy asa hafa zany fantany hoe tokony ho vitako
tena tsony a rehefa niditra tao amin'ilay salle d'attente tena nataotra be andry kaiko zarery kay zarery teo amin'izay a te lasa nanafika na fahavalo tena natahotra be mihitsy a nefa tena fantatra hoe tena tokony ho vitako le izy tena vitako tsara mihitsiny tonga amin'izay a anao test eo ampanaovana test mihitsy nefa tena matahotra be tsy isy varana tsy afaka satria naninona natahotra nefa le zavatra nampanaovana anaty hoe vitako tsara haiko tsara fa natahotra be dia be zao ny olona tsy dia hainy kory io azy io fa izy tsy matahotra dia sa fotsiny izy dia ohatrany tafiditra zany tena tafiditra tsy ohatrany voaray ka hitantsika fa tena hoe tsy mahasoa le tahotra manimba ny tahotra na aretina tokony efa resy efa tokony ho sitrany zao tsika fa no ny tahotra dia nalemy tao ala ny système immunitaire tao anatintsika dia reraka tsika dia tsika miteny tsy vitako tsy ariavana tsy maintsy mandresy ny tahotra tsika tsy maintsy mandresy ny tahotra isika amen alleluia alleluia inona ry fiadiana etsika andresy ny tahotra tsy ampy fotsiny izay teny izay fa Andriamanitra mamy antsika fiadiana alleluia mba tianao ve zany olona tsy matahotra mihitsy tovy amen tena iriko zany a hoe tsy matahotra mihitsy a amen alleluia efa nitsoroko vavolombelona zao nisy fotoana nanao tournage a tany amin'ny lala nanao tournage a dia zao andro hariva foana moa zany makany fa tsy mety maraina mihitsy satria rehefa alarobia maraina dia mampivory pendraikitra manao fifadian-kanina dia tsy tiako raha tena foana io tapany maraina io dia izay foana nitenenako hoe allo za hariva manao tournage dia rehefa tonga any a za mibaby sakosy a dia ao anatin'io ny akanjoko a izay anaovana tournage le alefa amin'ny tele reny amin'ny hariva amin'ny fito sasany alina dia haika le escalier ao ambany trano zareo amin'ny lalana ho any amin'ny zareo misy mpanendaka fa za moa zany tsy dia mirarahana zany loatra fa le alehako fotsiny hoe za maika anao zao dia mandeha za amin'io a tsy andeha ody amin'ny fito sasany amin'ny valo latsaka andeha ho any akatso any amin'ny 119 za dia izarery baby kitapo a le kitapoko amin'io hita hoe mavesabesatra fa tsy hoe kitapo maiva kely ohatrany hoe manintona zany misy zavatra ao anaty kitapoko rehefa nidina tamin'ile escalier dia zao kokoa aloha amin'ny ranadalala fa izy ny tena mpandefa n'ity zavatra ity a ho anao rehetrarehetra any amin'ny Facebook ihany zany ny teknisianina malaza eto Androndrakely mandefa ny zavatra rehetra tsaroa fa tsy misy zavatra mivoaka raha tsy misy olona any ambadika any androany mba te akasitraka azy ny tompony tahandranadalala fa tena miezaka be izy amin'ny fampitana ny sary a sy ny zavatra rehetra fa atsika rehetra ny toerana misy atsika mandreny ny toroteny a amin'ny alalan'ny Facebook a amin'ny alalan'ny télé a sy ny radio a dia izy ao ambadika izany ho tahinany lalahy amen amen dia izao nidina dia rehefa nidina dia nisy lehilahy ka io lehilahy io kay mpanendaka fa za tsy mahalala ry olona ary tsy matahotra mihitsy hoe mpanendaka fa tsisy tahotra ao anatiko na kely azy rehefa nandeha dia nijereny tozy hoe nahoana tsy fantatra hoe manina izy ny raba dia manahoana ho dia nepita rabe amin'izay a dia ozy ilay olona tao anatin'ilay tomobile terepita hoe madame fa hoe izy ianao zaho a dia ho any amin'ny 119 a dia andeha tongotra ho any raha tsisy taxi be allo ianao aterinay osy izy ilay olona alleluia olona tsy fantatro a dia zany ve ho atompoko midira fa zay mivarotra etsy ozy izy dia io lehilahy io a mpanendaka be io fantatra tsara allo zay anatitra anao hitanao rehefa matoko ny tompo ianao dia ny tompo maniraka anjely a raisiko toy ny anjely izy mivady ireo nitondrana tamin'ny tomobile alleluia ianao rehefa tsy matahotra dia tonga ny solution rehefa tsy matahotra ianao dia tonga ny vahaolana halleluia dia ozy izy tena mpanendaka be io zay zao mihitsy mahita satria zay mivarotra etsy firy ny olona ny andahana io dia miazakazaka makany ambony any izy rehefa avy manendaka fa ianao tsy nendahana
dia ozy amatsy zareo za ke mpanompon'Andriamanitra ay manahoana tompoko pastery ianao eny tompoko tsy matahotra an'izany aho imbetsaka izay fotoana nandehana za mpandeha alina za zao androany mbola hitory teny androany hariva amin'ny 4 mialaty amin'ny fito sasany tonga any Manjakandriana mandeha lalana 30 minutes anaty kininina zarery alleluia miaraka amin'ny entako sakosy babeko fa mbola tsy nisy na indray mandeha aza nanendaka nefa io lalana alehako malaza fa misy manendaka hony betsaka ny olona sasany efa nendahany fa nitako dia zao za mahita le mpanendaka rehefa miara taxi borosy dia eo amin'ny tsena eo izy zany hoe madama zany nataony anahy zay hoe manahona ataoko salio fotsiny izy fa za tsy matahotra azy mihitsy hoe raha izy teo za kory tsy hoe mahay boxa be tsy hoe zay tsy metehitra amin'izany tsika rehefa manompo an'Andriamanitra aza manao an'izany tsony manao sport tsika hoe manatanjatena manao poids ianao zany na miazakazaka ianao zany na tsy haiko mamana fa tsy ilayntsika tsony zany ianao kung-fu zany tsy mety amintsika tsony zany akahery hafa ny herin'Andriamanitra raha tongeza be hiaro antsika ny anjely invisible miaraka amin'ny sabre hiaro antsika ahoana zay tenin'Andriamanitra ny anjelin' Jehovah mitombo mandida zay matahotra azy tsika ke manana ange gardien halleluja fa tsy mandeha ho azy tsika fa misy mpiambina ary mpiambina atsika enjana halleluja halleluja voninahitra ho an'Andriamanitra noho ny amin'izany tena resy lahatra be mihitsy rehefa tonga tao an-tranonay dia tsy aritrako fa nandefa message tany amin'ny ranadalala mihitsy nandefa message zovavolombelona hoe tena misy ranga Andriamanitra resy lahatra be fa tena ay mpanendaka mihitsy nefa nifanena tamiko fa Andriamanitra nampiandry andreo izy mivady ireo tamin'ny tomobila hoe mijanona eto nareo ho avy eo izay raha matobota kely pasteur mino zay hoentinareo izy halleluja tia fa ho an'ilay Andriamanitra tsika amen inona fiadiana ary Mateo 4:10 le tantaran'ny Petera nandeha teny ambony rano rehefa tsy matahotra tsika dia fiainana surnaturel ny ainatsika amen fiainana hafa kely mihitsy amen ary zany mihitsy ny tena tokony ho fiainatsika hoe manana zany fiainana surnaturel zany tsika tsy manaja ny natura fa miaina hafa mihitsy tsy hoe fananitsy kely izy fa Andriamanitra miasa ao anatin'izay ozy ny tenin'Andriamanitra Mateo 4:20 7:20 ary izy manatona dia nidina ny ala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona an' Jesosy mba fantarintsika moa fa eny ambony ranomasina ange io fotoana io dia tsy haiko aloha hoe inona moa zany na tonga an'ity Petera ity mipetsopetsony izy eo amin'ny 9:20 hoe tomboko Petera namaly azy ka ny tomboko raha ianao ihany dia saovy manatona anao eny ambony rano masasa izy eny ambony rano tsy hoe ony kely zany fa ranomasina haitsika tsara zany herin'ny ranomasina ny alalina zany ranomasina raha miletika ny anaty ranomasina amin'le lalina be dia tsy mahita tanana mikopakopaka tsofa tonga dia ahoana any sa tsy zany fa ozy Petera hoe raha ianao ihany io Jesosy dia asavy manatona anao tsy hita amin'ny Petera le ranomasina rehefa tsy mifantoka tamin'le ranomasina Petera dia tsy natahotra mihitsy lesona voalohany dia zao aza mifantoka amin'le problème maninona hoe mandehana miaina amin'ny tsisy problème tena ny akaikonao hoe za tsisy problème halleluja halleluja satria nahoana niadiko ny etako tenomeko an' Jesosy zay problème an' Jesosy donc za tsisy problème mba mandehana miaina tsisy problème amen aza mifantoka amin'le olana aza mifantoka amin'le olana Petera tsy tonga saina hay mo ranomasina io rano zany raha vohitsangana to dia milentika tsy nijery an'izany izy tsy mifantoka tamin'le olana izy na ny saintsika io ara
tena miasa tsara rehefa tsy mifantoka amin'ny olana fa rehefa ny olana efa toatsika dia lasa ohatry ny voatery otsika dia ohatry miondry tava zany tsika sa tsy zany ozy izy le matamin'izay hoe mba enonga aty re olona e za pastera tsy vitako mihitsy manao talon izy izy dia ozy aho hoe fa ianao nge mbola tanora kely hoe dia tsy mahazaka talon ohatry ny hoe tsy mendrika an'ilay problemako le talon jesosy eo ahoana za nge manana problème be ozy izy dia ilingilingy amin'ny talon andriamanitro misy zao tsika manana akanjo tsara fa ozy ianao hoe za zao ananan'olom-bola dia le ratsy be ny anaovako tsy ariavana mifantoka amin'ilay olonantsika ka hatramin'ny fitafintsika sy ny fibangoantsika volo dia hoentintsika amin'izany aza mifantoka amin'ilay olana halleloia mandehany any amin'ny arabe ianao tsisy olana mivoaka miditra ao an-tranonao tsisy olana ho ataonao ve zany faharoa dia zao mifatoa amin'ny tenin'Andriamanitra asory oka tsy ho focaliser amin'ny olana ianao fa ho focaliser amin'ny tenin'Andriamanitra inona lazain'Andriamanitra momba anao izy ianao nge raha mandalo olana tsy miady rery fa Andriamanitra mitrotro anao efa nikarakara anao Jesosy vita ozy fa saina tsy manaiky aiza koa e problème masisy be io fa Jesosy ny teny hoe vita zay mahatonga antsika mamaky ny tenin'Andriamanitra hoe efa voasoratra ato efa misy taratasy misoratra ao atsika taratasy misoratra ao atsika fa efa nentina daholo fahoritsika amin'ny fahatratsika mino an'izany taratasy zany ve ianao halleloia mino sa tsy mino mifatoa amin'izany efa nokapohana Jesosy nitsivy amin'ny telopolo nitondra ny aretintsika fa raha ifantoka amin'ny ordonnance dokoterintsika dia ozy tsika hoe za marary an'izao za marary an'izao dia atahotra amin'izay tsika hoe rovina zany ny andro efa tesako fa mifatoa amin'izay lazain'Andriamanitra amen izay tsisy lainga na iray aza marina ary tsisy tanteraka halleloia efa nentin' Jesosy ny aretintsika mila mifantoka amin'izany tsika e za matetika miteny an'izany foana satria izany ny marina efa nitondra fahatratsika tsika zany tsy mantry zany tsisy mantry zany eto na ray aza aza mamiteny izay vahoaka madinika mantra ry zareo zany fatitsika halleloia halleloia amen sa tsy zany ve mifatoa amin'izay lazain'Andriamanitra isan'andro tsika tokony isaitsaina foana tenin'Andriamanitra fa tsy zao latsan'ny olona zao so resaka ny hoe nareo nge dia anta ahoana tsara le teny momba anaty eo ndrio ny tsy alehany mihitsy tena ny sakafonao aza tsy laninao na rary kibony andoha ry havanao mifatoa amin'izay lazain'Andriamanitra mifatoa amin'izay lazain'Andriamanitra inona ny lazain'Andriamanitra tsy teny fotsiny zany fa tena marina marina amiko marina aminao ary zavatra tanteraka tena misy fa tsy resaka fotsiny halleloia halleloia fahatelo dia zao Filipianina 4:4 manao hoe aza manana inona na inona Filipianina 4:6 dikan'izay hoe aza matahotra aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra rehefa hitanao fa tena mbola matahotra foana ianao dia mivavaha amen tena anisan'ny lalana mamparesy ny tahotra zany mivavaha naiza le antsika zay mahatonga antsika hoe ozy ianao ka tsy afaka mandohalika anao rehefa tsy afaka mandohalika ianao na mandeha ny an-dalana tsisy mahita opportunité zao ankasy-bosy vendrana angeny dia voly metratra hoe tapena ve vavantsika hoay au contraire zao tsika vavaka tena miteny sa tsy zany za zao raha mijoro eto tsy mandeha ty micro ty ohatra dia manao kasy-bosy fa za hivavaka fa namasonao tiako ianao halleloia mangetahetanao tsy hitanareo rehefa mitaky ny vavaka io afaka mivavaka any anaty taxi borosy manao kasy-bosy dia afaka mivavaka amen tena lalana andresena ny tahotra zany sa tsy zany mivavaha
azalozana mitanondrika fotsiny malona ny zavatra trangy eo fiainantsika fa mivava dia azo hery isika ka tsy matahotra ny zava-misy. Amen. Arakaraka ny vavantsika be no aresy tanteraka ny tahotra io. Aza manao izy. Ary farany mila roantsika le fanahany tahotra. Ozy ny Romanina hoe Romanina 9 andininy 5 Romanina 9 andininy 5 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray nareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaraio. Tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra. Fanam-pandevozana zany le tahotra. Za tena resy lahatra hoe misy zany devolony tahotra zany. Jereo nge raha misy fotoana zao misy le fanahiny tahotra tsika salama tsara tomady fa ohatra hoe mandeha mamangy fahoriana. Dia le olona maty eo fa ny anatinao any misy mampitahotra hoe miomana koa voafaty ianao. Dia zay mahatonga sasany makany amin'ny arindrina tsy te hijery fatin'olona mitsitra fa matahotra. Ry havana tsy misy faty afaka manao ininona intsony ange. Tsy marina mihitsy reny, tsy haiko na tantara na inona no tsika reny mbola nandehandeha teo fatin'le fanahin'le raha matoa. Rehefa maty ny olona, tsy haiko hoe 4 minutes izy ngamba sisany hoe iny mivoaka amin'ny vavorony ny ainy dia lasa miakatra any tsy haiko hoe 4 minutes mandra-piala ny miala eto amin'ity tany ity, fa tsy hoe rapitra izy dia hoana ozy malagasy tezitra be hono izy fa tonga teny raha vaviny teny botsina be izy. Tsy marina zany. Tena tsy marina zany za milaza aminao. Satria ny olona maty mavita mibotsina ve izy dia inona ny daboany io? Mba le fahasolavitra kely ny fisainana. Inona ny anako atao faty maty ampidirinao pasana raha mbola afaka miazira, mbola afaka manao action, mbola afaka manao zavatra. Ary raha ny maty ny afaka manao action ka mbotony manan-karena voalohany eto amin'ity tany ity. Oka mba ho tonga saintsika tompoko. Tsy fanimbazimbana maty zany. Ny mampalahelo dia zao, ny maty atao tompoko vavy fa ny velona ikala vavy. Tena mampalahelo. Sa tsy zany? Ohatry ny fombantsika moa izy dia hitompitompoko tsisy farantsony. Fa manina izy efa maty tsy maheno vao hitompoko e. Ny faty ve zany no tompo ve? Fa ny velona nefa ny velona afaka manome vola. Sa tsy zany? Ny velona afaka mividy akanjo, ny velona afaka manao zao. Fa ny maty nga afaka manao matonga eny ilay vitany maty izy. Miala tao ny ainy. Lasa tsy eto ambany masoandro tsony. Tsy manana anjara ozy mpitoro teny. Amin'izay atao ety ambany masoandro. Tsy matsaka tsony. Tsy mamangy anjanany. Tsy mandehandeha. Tsy mijery tele. Fa ireny rehetrarehetra ny demony, satana maka endriky ny olona. Tandrema ry hava malala. Fa tsy tonga teo eny velom-badiko. Ho an'le maty vady reny. Tsisy an'izany. Fitaka izany tandremo fa devoly zany. Dia tsy tokony atahotra fatsika fa mifaty ange tsy mampatahotra zany. Tsy hitako hoe liza rehefa tsy metsika tsony. Nalaina amin'ny tana dia makary fotsiny. Natsongoloka ao ary izy dia tsy manao inina. Tsisy ninina, tsy hitako hoe ina. Fa ny olona lasa ireny no atao ireny. Manao tsy tompoko lahy, le olona efa maty. Tamin'ny fahavelony to dia sady mandeha fotsiny izy tsy manitsaka, tsy miraraha. Mampalahelo ny olona, efa mbola velona le havana, mbola velona, dia tsy mba manana eritreritra akory mba hoe mampiseho hoe mieritreritra azy. Fa rehefa maty amin'izay vao hoentina daholo ty lamba filivitrana. Fa nga io mahay mafana tsony e. Akatoko izay parenthèse izay mba hamperitreritra antsika menakavy. Randany vola ihany ianao. Lany eo amin'le velona matsiaro mafana, matsiaro mangatsika. Alleluia. Alleluia. Fa tsy atao fombafomba. Tena marina ane zany e. Farandry havana dia izao andehantsika nohatra ny fanahy matahotra io.
andaotsika tsy anaiky ny devolony tahotra idominatsika na fomba hoana na fomba hoana fa ho resetsika tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany ka nomboko sao dia tsagana anisan'ireo olona tsy matahotra isika satria ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra ianao a fa momba anao a rehefa mitentsika hoe Jesosy aza hiaraka aminao dia miaraka aminao izy amen fa zay kosa aloha antsika mila miavity anazy foana mila miteny amin'ny fanamasina mila miteny amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy hiditriditra lalana fiainantsika raha tsy miteny amintsika isika mila miteny mila manasa amin'ny zavatra ataontsika amin'ny asa ataontsika andavanandro amin'ny fiainantsika rehetra dia tena sao Andriamanitra hoe Andriamanitra omeko sihatra ianao miaraka amiko dia tsisy ampatahotra antsika fa momba antsika Andriamanitra miaraka amintsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika ka ny olona izay miaraka amin'Andriamanitra dia azo antoka fampandresy izy amin'ny fiainany tiako hanondrika ny lohanao ianao anatrehan'Andriamanitra avereno izao teny izao Tompo hiala mitahotra misaotra anao fa mampahery ahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy resiko ny tahotra resiko ny tahotra amin'ny anaran'i Jesosy tsy avelako amatotra intsony zany rehefa naratsy mitondra tahotra miala ato anatiko zany apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy angina isika hivavaka ao antsika androany inoy a fa mahery ny vavaka rehefa nantahotra mitondra orooro mitondra fanahina siala ao anatin'ny olona amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy siala ao anatin'ny olona ny tahotra rehefa nantahotra rehefa nafanadevozana mitondra tahotra miokotra amin'ny anaran'i Jesosy siala amin'ny anaran'i Jesosy siala amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy avelao hiala ny fanaratsy mampahory ny fanantahotra avelao hiala eo fiainantsika aza menatr'olona na ny latsan'ny olona na mason'ny olona androany raiso ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy siala rehefa nantahotra siala rehefa namampahory siala fa namanandeva siala amin'ny anaran'i Jesosy zany raiso ny fanafahana raiso ny fanafahana mivoaka ny fanaratsy mivoaka fanamatahotra siala rehefa nantahotra mitondra blocage tsy natavavoaka ny fiainan'ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy zany mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy miokotra amin'ny anaran'i Jesosy siala amin'ny anaran'i Jesosy mivoa rehefa nantahotra ireo siala rehefa namatahotra ireo miala rehefa namatahotra ireo siala rehefa nakanosa ireo amin'ny anaran'i Jesosy miala aminao zany tahotra zany midina ao anatinao ny herin'ny faherezana afahana amin'ny anaran'i Jesosy ianao teneno hoe manomboka androany afaka mitahotra mahery aho matanjaka aho tsy matahotra na inona aho misaotra raha eo misaotra Jesosy eo misaotra fanamasonao sitrana ny fiainako tsy matahotra no avy aho tsara no aviko tsara ny aniwako tsara ny apitsiko satria momba Jesosy ary tsy saraka mandrakizay aho amen ny tompo hitantsika rehetra voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina Haleluya dia isorantsika an'Andriamanitra moa izay fampaherezana nentiny madamino izay filazana anankiray tsy voalaza androany amin'ny roa ora zany ny mpendraikitra rehetra dia tahaka nataonareo tamin'ny farany teo miaraka mivory amin'ny mpanompon'Andriamanitra atsy amin'ny trano fivoriana etsy moa nareo mivory atsy amin'ny sekoly Alahady ao amin'ny sekoly Alahady zany ny fivoriana androany amin'ny roa ho an'ny mpendraikitra miaraka amin'ny pasteur Adolphe izany zay zany fa efa ho faranatsia ny fotoanantsika eto androany amin'ny 12 misy ny FOTOAM-BAVAKA hariva eto androany amin'ny 12 zany dia
afa ny mpanompon'andriamanitra mitondra ny tenin'andriamanitra eto a dia amrora ihany koa mbola toy ny fivoriana hariva anankiray ihany koa izany andeo ataontsika mpifaliana ira hoe sambatra fa olomino enao ve tsy mahatsapa hoe hatramin'izay nahatoanao mpino zay dia sambatsambatra ianao a ataontsika zany zay zay sambatra fa olomino Sambatra fa ulumino Sambatra fa vuavuti Sambatra satiamino Tuvani lanisha Sambatra satiamino Tuvani lanisha Sambatra sa ulumino Sambatra fa vuavuti Sambatra fa ulumino Sambatra fa vuavuti Sambatra satiamino Tuvani lanisha Sambatra satiamino Tuvani lanisha Venumuni naisha Tuvani lanisha Venum fifadian-kanina Venum fifadian-kanina Venumuni naisha Tuvani lanisha Venum fifadian-kanina Venum fifadian-kanina Biara kami tumpo Tuvani lanisha Biara kami tumpo Tuvani lanisha misaotra raiko raha afaka nanompo anao teto izahay niaraka nidera niaraka nivavaka teto anatrianao misaotra ny amiteninao zay nozaraina taminay ho fampahirizana anay ary ankehitriny raha irava izay saraketo dia mitantana anay ianao mitondra ny fiainanay ianao arovanao amin'ny ratsy izahay ho lavorary ny dianay sady ambinina izahay misaotra raiko fatahinao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zany fa dia miravintsika samy hotahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra to